car il marque de façon officielle l'engagement de l'ensemble du secteur privé pour apporter sa pierre à l'édifice de la lutte contre la pauvreté. Qu'est-ce qui peut motiver le secteur privé, en particulier le GEM, aujourd'hui, à s'engager dans une telle démarche? Partons d'abord du constat que le secteur privé contribue pour 90% de la valeur ajoutée à Madagascar. Ça veut dire que nous sommes le principal acteur du développement économique dans ce pays. Le GEM en particulier contribue pour 80% des impôts de l'État. Ce qui signifie que si le secteur privé agit bien, correctement, se développe, le pays se porte bien, se développe également. Ce serait trahir les réalités, et nous sommes tout à fait conscients que si la corruption s'est développée, se développe encore, malheureusement, c'est parce que du côté des corrupteurs, disons les choses clairement, il y a des entreprises qui agissent pour leur propre intérêt particulier. En tant que groupement professionnel, nous ne pourrons pas fonctionner ce genre de pratique. Nous ne sommes pas là pour condamner individuellement celles de nos membres. Nous laissons ça à la justice, aux enquêteurs de bureau de le faire. Mais notre engagement, il se trouvera essentiellement dans la sensibilisation de nos membres pour développer l'éthique dans les affaires. Miarabatsika rehetra amin'ny tonga manatry an'izao lanoran'izao raha ny fanatona izay mirahalahy re mato tany général sy ny tenako tany amin'ny voalohan'ny taona tany dia azo lazaina angamba fa tonga dia ny fanojo na ny tiana atao na ny etaetan'ny mpandraraha malagasy. Inona moa izay etaetan'ny mpandraraha malagasy zay a fa dia ilay tandroasina eo anivon'ny fandrarana amin'ny ankapobeny izay fantatritsika amin'ny teny mahazatra moa ny teny vahiny hoe éthique des affaires. Inona moa no mahasarobidy ny tandroasina amin'ny fandrarana ho an'ny mpandraraha malagasy ary ny mpandraraha amin'ny ankapobeny izay raha ny piasany eto Madagasikara dia maro anisany mpandraraha malagasy dia io no voalohany indrindra miaro ny tsirairay ny mpandraraha ary rehefa voaro ny mpandraraha voaro ny orinasa voaro ny asa eo amin'ny fifaninanana anatin'ny fifanajana fifaninanana masina eo amin'ny tontolon'ny fandrarana ankapobeny. Ary manamafy tsy verina intsony izay efa teny nataon'ny filohan'ny GEM teo fa manamafy fotsiny aho hoe ity fanaovan-tsony androany ity dia voalohany indrindra vokatra efa fiaraha-miasa sahady nisy teo amin'ny birao niady amin'ny kolikoly sy mpiara-miasa sy mpitsambana aminay ao anatin'ny fivondrona mpandraraha malagasy ary tao misy ihany koa tao anatin'ny groupement des entreprises de Madagascar. Efa nisy fifanankarosan-kevitra fiara-miasa tamin'ireo teknisianina maromaro. Dingana anankiray ny natongavana tamin'izao fanaovan-tsony izao satria matoa tonga tamina fanaovana tsony dia nisy zany ny fifanarahana nisy fitoviany fomba fijery eo amin'ny lafiny rehetra na niady amin'ny kolikoly zany na amin'ny fandrarana zany amin'ny ankapobeny zay tokony arovana ary ny rafitra toy ny birao miady amin'ny kolikoly toy izao dia mampirisika ny mpandraraha madinika salatsala zay akabeazan'ny mpikambana ao aminay mo amin'ny firosony bebe kokoa satria rehefa misy izay fomba fijery zay hoe andao ary oran'izao ny anaovana ny fandrarana ary eo ny bianco zay afaka manampy dia mino aho fa misy kokoa na tsy rapitso dia rapitso raha dia mifona ny tena zava-dehibe loatra ny faneronareo an'izany fahavononana izany tompoko ka akasitrahana tanteraka. Fantatritsika tsara moa fa ny Madagasikara dia nanosony fifanarahany iraisam-pirenena ary ao anatin'ny fifanarahany iraisam-pirenena io dia misy andininy mavesatra be anankiray ao izay somary tsinotsiniavy ny firenena maneran-tany mihitsy
dia ny hoe fandraisana anjara ny sehatra tsy miankina ao anatin'ny adiny kolikoly fa ny zavatra misy hatreto dia lazaina foana fa ny ao amin'ny sehatra miankina amin'ny fanjakana ny manao kolikoly. Voalazanao Andriamatoa ary tsika ny fampiresaka ny fandinika tamin'izany fa hoe manana anjara ndraikitra ny amin'izay mety ampanjary ny kolikoly sy ny fahalovana ny sehatra tsy miankina. Tsapanareo loatra ny mahazavatra be an'izany zavatra misy izany ka dia ny fanatony isika ary nanampy anay ianareo amin'ny zany iraka mavesatra izay iantsoroana izany. Akasitrahana tompoko ny fahatsapana an'izany andraikitra izany ary ametrahanareo ny fahavononana. Voalaza teo fa tsy hoe akory sanatria manitrikitrika ny zavamisy dia araka ny fitenin'ny olona hoe ny vy tsy mikoritsany rezy. Ary raha miresaka tsika ny kolikoly politika ary azavaiko kely vetivety fotsiny le izy dia ny hoe ny kolikoly politika mety tsy anjary loatra raha tsy misy ny mpamatsy vola ary ao anatina bokla izy ao anatina faribolana izay misy tendro roa farafakely mamatsy vola zay mpamatsy vola an'ireo zay tompony fahefana ka rehefa mipetraka eo amin'ny fahefana raha ohatra ka andro fifidianana antsika zao mipetraka amin'le fahefana sy ny toerana tokony azahoan'ny fahefana ilay mpanao politika dia miverina aminy amin'ny alalan'ny marché public amin'ny alalan'ny tsenam-barim-panjakana izay misy ny maventy be ny lay ataoko hoe famatsiana vola tany am-bolohany. Tsy eketsika zany tsy misy malagasy manaiky an'izany eto ary zay tsy maintsy ijoroana. Misaotra anareo miara mijoro am'bao ale tena dina amin'ny kolikoly hitarika ny mpandrarà izay misy eo amin'ny sehatra izay iasanareo. Na izany naty zany ny malagasy manana fahendrena milaza fa aleo misoroka zay mitsapo na dia atao hoe ao anatin'ny fitsaboana ihany koa zany fisoroana dia malaza mazava ny zavatra nyteneniny hoe aleo misoroka zay mitsapo. Tafiditra ao anatin'ilay fifanarahana voalazanao teo Andriamatoa ny amin'ny fanabeazana ny fanetanana fa indrindraindrindra ny fisoroana amin'ny alalan'ny fametrahana an'ireo fombafomba zay iarovana mba tsy hitranga ny kolikoly. Inona ny tianao tenenina? Misy ao voalaza ao le hoe système de management anticorruption. Izy io dia ny tenanay moa no napiditra azy mba haparika eto Madagasikara nandritra ny foara izay nikarakarain'ny mpisehatra ao anatin'izany fandraharahana zany tamin'ny taona 2024 arahaba soa arahaba tsara fa noraisina ny sosokevitra zay nataonay satria fandraisana anjara lehibe ao anatin'ny adiny kolikoly ny fametrahana ireo rafitra izay mitandro ny hasina sy ny fahitiny. Voalazanao teo zany Andriamatoa akasitrahana tanteraka ny fandraisana an'izay sosokevitra nataonay izay hoe mila tandrovina ny hasin'ny fandraharahana maka hery sy mampirisika atsika rehetra amin'izany fandraisana anjara ao anatin'ny ady zay goavana zay atrehantsika zany. Hotombana ny Madagasikara amin'ity taona ity ary tsy ho ela intsony zany eto anatin'ny 2 volana na 3 volana hotombana ny sehatra iraisam-pirenena dia tsy hitsanga menatra tsika satria aleo tsy maninona zany mieux vaut tard que jamais ka asakasaka zay mbola hanoy an'izany kolikoly zany fa be ny tapa-kevitra ary mirositsika ao anatin'izany ady zany na dia eo aza ny mpamendro fendro izay mieritreritra fa politika daholo zao rehetra zao ary sy tomony any amin'ny politika ny zavatra tsy tokony anaovana politika dia sika mahita fa tsy mitondra makay zany fa ny fampandrosoana tompoko dia amin'ny alalan'ireo fampiroboroboana ny ambaindain'ireo hery velona izay mampivoatra ny toe-karen'ny malagasy. Dia akasitrahana tompoko izany fahavononanareo zany dia akasitrahana ihany koa ny fiainonareo hatramin'ny farany. Makasitraka tompoko. Mila velona fandraharana eto Madagasikara miaraka amin'ny adiny